Vavaksika tompoko amin'izao alahady tolakandro izao zay Jesosy misaotranao indrindra velonaina noho ny famondram-po ny fitiavana fensy tanteraka ka na dia sy tanteraka sy mpanota azy zay Jesosy eo mbola omena tombonandro ndray iain'ny teninay ahay andray zany ary velona amin'izany mandra-pahatapitry ny fofonainay ny anaran'i Jesosy amen. Ten'Andriamanitra voalahatra ho anjaratsika amin'izao alahady fahatelo manaraka ny Pasika zao dia ny jaona toko faefatra ambin'ny folo. Filazan'ny tsaramasina soatan'ny jaona toko faefatra ambin'ny folo. Filazan'ny tsaramasina soatan'ny jaona toko faefatra ambin'ny folo. Ny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Azo malahelo ny fonareo mino an'Andriamanitra ary mino ahy koa. Ao ohatran'ndraiky misy fitoerana maro raha zany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indraiky andrainareo ho any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako hoy Tomasy taminy tomboky tsy fantatray izay alehanao ka ho tanay ahoana no ahafantatra ny lalana hoy Jesosy taminy izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako ary nahafantatra ianareo dia ho nahafantatra ny raiko koa ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy hoy Filipo taminy tompoko aseho anay ny ray dia ampy anay zay hoy Jesosy taminy zay le zay no efa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrareo ihany va ry Filipo izay nahita dia nahita ny ray ka ahoana no anaovanareo hoe aseho anay ny ray tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko ny teny zay nilazaiko taminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko zany fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa mino ahy fa izaho amin'ny ray ary ny ray ato amiko fa raha sy zany dia mino ahy noho ny asa ihany aza lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho zany azy izy satria izaho mankany amin'ny ray maso manamasinana amin'ny fahamarinana teninao ny fahamarinana amen. Ry fiangonana malala ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Io zava-dehibe efatra tiany tompo ampitaina amintsika amin'ity tolakandro ity ny fampiononan'i Jesosy ny famanam-panantenana omen'i Jesosy ny fametrahana velomana discours d'adieu ataon'i Jesosy ary ny fametrahana fanompoana na adidy nandraikitra hitory ny filazantsara dia ny asa efa nataon'i Jesosy amin'ny mpianany fampiononana fampanantenana fanaovam-beloma ary fametrahana fanompoana na adidy amanandraikitra ho an'ny mpianatra fampiononana izay lazaina amin'ny andininy voalohany teo aza malahelo ny fonareo mampahery ny fono fampanantenana satria andeha aho dia amboatra fitoerana ho anareo ka izay toerako no hitoeranareo fanaovam-beloma satria vetivety dia tsy ahita ahy ianareo ankany amin'ny ray aho ary fanirahana amin'ny fanompoana izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany asa izy na zany dia misy andininy fanalahidy zay efa fantatsika mahazatra antsika ity perikopo anjaratsika ity dia ny toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahenina teo ny hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary hatramin'ny sikolalahady mahay an'io andehtsika hianatra an'io tenitelo lehibe io ny mpandinika dia milaza azy ny hoe fanomboan'ny finoana ivon'ny finoana ary fiafaran'ny finoana kristiana la izaho no dia efa nianaratsika tato ny amin'ny hoe egoemi zay ilazany Jesosy hoe zay la zavatra lazainy amin'ny hoe izaho no ny aorian'izay dia tsy maintsy tanteraka maneho ny tena Andriamanitra mahery sy toa be fitiavana sy be famondram-po azy io teny hoe izaho no raha niteny tamin'ny Marta sy Maria izy hoe izaho no fagnanana ny maty ny fiainana teniteny ihany ry Maria hoe fantatro ihany fahitsangana zay amin'ny andro farana
zao ankehitriny zao raha mino ianao dia sangana ny ana-danao hitanao amin'ny voninahitra Andriamanitra. Ry Lazarosy mivoa ny zao no fananganana ny maty dia tena misangana tokoa Lazarosy. Ka zany koa raha ny teny hoe zao no lalana dia tsy misy ivelany io fa tsy maintsy tanteraka io, fa sisy lalana amin'ny boudisme azahoanao an Jesosy fiainana mandrakizay, sisy lalana any musulman azahoanao fiainana mandrakizay, fa eo amin'ny Jesosy irery any, tsy misy sanam-piaina, tsy misy analana. Zay ilay zaho no manambara an'Andriamanitra Dieu tout puissant, nefa mpamindra fobe fitiavana mitondra ny mpanota hetsina lalana tsy arabe akory io na goudron isoro tao amin'ny saina tao zay nahoana ny lazaina fa lalana lay hazy fizalian'i Kristy io lalana io manomboka androany raha tsy nisy io hazo fizalian'i Kristy io tsisy tafiditranana ray ary eo ihany no idiranao io lakroany hazo fizalian'i Kristy io eo no idiranao ary zany théologie de la croix zany ny ainan'i Jesosy tety an-tany zany zay mino ahy raha tsy mitondra ny hazo fizaliana ho Jesosy dia tsy mendrika atao mpianatra eo amin'ny fahafatesan'i Jesosy irery any no lalana tokana idiranao amin'ny lanitra. Ny Romanina toko fahena zahaitsika tsara zay milaza fa niarana levina tamin'i Kristy amin'ny batisa isika ary niarana tsangana tamin'ny ao amin'ny Jesosy maty sy nitsangana amin'ny maty irery any no lalana hidiranao amin'ny lanitra. Aza mieritreritra arabe ianao, aza mieritreritra zavatra maro ianao, tokana ampy mampiditra anao amin'ny lanitra raha ilay maty sy nitsangana amin'ny matinao anatinao a tsy lalana ivelany fa zavatra mitoetra anaty ty lalana ty de Kristy Jesosy. Ny lalana eo dia azo adika hoe fomba, ny lalana eo dia azo adika hoe fisepetra tokana azahoana ny lanitra. Ny lalana eo dia azo adika hoe lay fitiavan'Andriamanitra tokana. Ilay lalana eo dia azo adika hoe le famondrampon'Andriamanitra tokana idirana ny lanitra. Ny lalana eo dia azo adika koa ny hoe ianao manana Jesosy ilay ao anatinao, ao amin'ny fonao. Zany no anambarana hoe ny lalana dia tsy hafa fa Jesosy maty sy nitsangana amin'ny maty. Fahamarinana raha ny epistily amin'ny Korintiana voalohany dia mazava ny azy ny fahamarinana ny fahafatesan'i Jesosy any tsy misy ivelany zany ary Jesosy tenany mihitsy azy ilay fahamarinan'Andriamanitra ka dia atafon'Andriamanitra antsika io. Ny olona miditry ny lanitra dia ny olona mitafo ny fahamarinan'i Kristy. Zay averintsika foana eto amin'ny toroteny hira fa 10:10 Jesy no hamarinana lamba hitafiana. Nahoana ny fahamarinana? Rehefa mitsangana manoloan'ny fitsarana ianao dia tsy ny fahotanao no hotany saina eo fa ny fahamarinan'i Kristy ny mahavoavela heloka sy mahamino anao no resahana eo. Araka ny fampianarany teo amin'ny sekola lahady hoe raha tany saina retoreto ny fahotanao valiny very amin'ny elo mandrakizay. Tonga amin'izay le Jesosy tsia efa nino anahy io, efa noentiko ny faratsiany rehetra, ny fahamarinako natafiko azy. Zay ny idiranao ny fanjakan'Andriamanitra. Fiainana, ilay fiainana dia tsy hafa fa ilay Jesosy nitsangana amin'ny maty ihany io, sady mpamorona fiainana izy no mpanome fiainana izy. Zay manana an'izany ao anatiny, tsy amin'ny molotra na amin'ny maha-kristiana fa izay manana an'izany nitsangana amin'ny maty. Tsisy fiainana ivelan'i Jesosy nitsangana amin'ny maty zany, sady fiainana no mipandresy ny fahafatesana izy ny amin'izany. Misy voambolana telo zay mifampitohy foana rehefa filazantsara ny jaona, efa nianaratsika teto zany ary miverina matetika amin'ity perikopa ity dia ny hoe mino mahafantatra fiainana. Zay mino ahy ny asa taoko no ataony koa. Mijanona toko fahatelo andiny faina ambin'ny folo moa dia atsika tsara hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao toy izao mba tsy very zay rehetra mino azy fa anana fiainana. Raha mahafantatra ahy ianareo dia
mahafantatra ny ray, mahafantatra mino, mahafantatra ny mino dia zao fahatokisina tanteraka tsy miozingoza sy mivadibadika an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Zay ny famaritana azy raha ny mino fotsiny. Io mahafantatra io koa dia mbola hevitry ny mino ihany koa io, fa saingy ty mahafantatra ity dia zao no heviny misy communion de vie amin'Andriamanitra ray sy zanaka. Raha hitsambikina kely isika dia mijeresika ny andinin'ny faharoapolo ho anareo manana baiboly dia zao no hoe ho fantatrareo fa izaho amin'ny ray, ny ray ato amiko ary ianareo ho ato amiko. Ka ny mahafantatra an'Andriamanitra ray sy mahafantatra an' Jesosy araka ny filazantsarany zaona dia firaisana aina aminy. Ary sarobidy izay, azay ny tena fiainana ianao amin'ny ray aina amin'ny Kristy Jesosy. Raha jeresika koa ny andininy fahatelo amby roapolo amity filazantsarany zaona toko faina efatra ambin'ny folo ity, ny andininy fahatelo amby roapolo dia zao voalazan Jesosy, raha tiahy ianareo dia ny ray koa ho ty ianareo ary izahay sy ny ray dia honina ao anatinareo. Raha tiahy ianareo dia hitandrina ny teny dia ny zaho sy ny ray honina ao anatinareo. Ilay mahafantatra dia tsy hafa fa ilay tia, ary ilay tia dia mitanina ny tenin'Andriamanitra. Ary raha manana ny tenin'Andriamanitra ianao dia manana Andriamanitra ray sy zanaka ao anatinao ianao. Ary io no tena sarobidy an'ity filazantsarany zaona ity, ary tsy misy olona miditra amin'izany lanitra zany hiarahandova raha tsy manana ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ao anatiny. Ary ny andininy fahenina ambin'ny folo ara dia lazaina koa hoe hirahiny ny mpananatra dia ny fanahy masina hitoetra ao anatsika, hitaridalana antsika. Ny mino, ny mahafantatra dia manana fiainana ary manana n'Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina ao anatiny izy. Ary io no afatra lehibe ampiononana ny mpianatra. Aza malahelo, inona ny antony mahatonga an' Jesosy ny teny mpianatra hoe aza malahelo ny fonareo? Misy antony sy lasaky ny efatra farafakeliny nahatonga an' Jesosy ny laza zany. Voalohany, efa nilaza izy amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo fa ho faty izy hiala ny mpianatra izy, malahelo ny mpianatra. Petera moa dia tena nilokaloka misy hoe era maty aminao aho. Naharitra an'izany ve izy? Efa tonga ny fisamborana an' Jesosy dia niatakataka. Faharoa ny nampalahelo azy, ireo mpianatra dia ny filazany Jesosy koa no hoe ny anankiray aminareo no amatika. Nalahelo koa mpianatra. Izy zany fanontany tany teo, ory ny fony mpianatra ny amin'izany. Ny antony nahatonga reto mpianatra alahelo koa dia andao azy vetivety foana dia tsy ahita ianareo dia fanontany tena ialanao ve zay zany? Hitanao raha misy olona tianao mba mahafinaritra anao namanamanao ekipa hamonjy vakansy fotsiny any dago arô ilanao zany zay oka moa vetivety fotsiny ao any falifaly ery le andeha fa le elana malahelo tsy mahafoy. Dia tahaka an'izany reto Jesosy niaraka teo nandrisany telo taona dia lasa Jesosy hoe tsy ahita dia nitabataba amin'izay. Ary tsy zany ihany ny tena mpalahelo ny fony rehefa mahita an' Jesosy ho kapohin'ny olona, ho lasain'ny olona hoendana ny fitafiany ary ho faty tena ny saona tanteraka amin'ny mpianatra. Ary zay ny tena hoe aza malahelo rehefa tonga zany. Zao tontolo zao zay faly ao no fifaliany zao tontolo zao tamin'izany homboy amin'ny azo fizaliana. Fary Maria Magdalena sy ry Petera ny tomany ery alavitra ery nigogogogo tamin'ny ranomaso. Kanefa hoy Jesosy mialahelonareo hody fifaliana. Mahafinaritra gn'iratsika telo amby telopolo amby zato andro ny fitomaniana mody eo pasaka tsara, teraka ny fifaliana, tondraka ny filazantsara, andro ny fitomaniana mody eo pasaka tsara. Indraindray ny mino miatrikady miatrika fahoriana. Kanefa rehefa nivahan Jesosy lay problemany hafifaliana moa zany. Mafana zany vavaka fiderana saotra anao Andriamanitra tamin'sisy nefa tao anatin'ilay problema dia adininao a Jesosy zereo ranona mafinaritra, zereo ranona mafinaritra, zaty zao tonga amin'izay. Le valimbavaka dia mifaly ny mena mifalia
fa Jesosy mpamafalahelo ilay Jesosinao amin'izao tontolo zao nahitanareo fahoriana ho Jesosy kanefa matokia fa zaho efa nandresy izao tontolo zao ilay Andriamanitra ivavahanao dia mahita ny ranomasonao tadiditsika sara tamin'ny pasaka nitomany Maria teo amin'ny fasana sy zay inona nataon'i Jesosy ry Maria marina fa tsy voasoratra hoe fafao ny ranomasonao kanefa dia nivoaka ho azy le fivaliana fafao ny ranomasina faly Maria niazakazaka ampandre ny apôstôly io lay aza malahelo ranomasiny Maria dia aveo no dia fifaliana zay ianao mety mandalo ady koriavana amin'ny fiainanao nefa tsarovy hitan'i Jesosy zany ranomasinao zany ka nijaona 4 mamafa ny ranomasiny ty azy ilay Jesosy dia anao zany na inona karazam-pahorianao aza malakelo ny fo mave satria rehefa tonga ny problème tady hipoka misy ara sy zay ve mahatonga ny AVC io rehefa misy problème dia mila vaky ny lohako zany marary ny foko zany sasany moatratra ny grand cœur mihitsy nefa ilay rano Jesosy lazaina aminao balsama manasitrana ny fo maratra rehetrarehetra ny fo sasatra rehetra manery mafiao ialika eo ambany azy fizalianao Jesosy tsy misy toeran-kafa zay tena mamiko fa eo no nadiovana ny fahotako eo koa no ampaherezanahy satria olona voavela heloka aho olona nentin' Jesosy teo amin'ny fahoriako hoy ny Isaia 3:15 ao an-tranony raiko hamboatra fitoerana ao anareo aho tranony ray moa dia mazava tsara teo ny lanitra tsy asasika resaka io ahoana ny fomba famboarana toerana angavonga misy préparenao ialoha lalana anao any izy hitsenanao raha hiditry ny vavadiny lanitra ianao raha tonga fotoana hafatesanao tsy miandry ny aviany tsara vena sy ny maty zany mbola ho avy zany fa raha vao mikepy masonao dia ilay Jesosy efa tianao misy film vavadiny lanitra zay izy amin'ny teny gasy misy amin'ny teny français sy amin'ny teny anglisy dia mba mahafinaritra anazy zay maty le olona anankiray vao maty izy ratsy niny le olona dia efa eo midevoly kodikodiny eo midevoly dia tonga hanay ty dia lasa sitominy agny may rehefa avy eo fa rehefa ho an'ny olona nino vao tonga amin'izay le avadibadiky ny anjely ny boky ny fiainana jerenan'izay ao mianaranao dia misy hirany lanitra tsara tokoa hoe alleloia dia mivoaka amin'izay Jesosy miaraka amin'izay hira alleloia zay amin'ny voninahiny tonga dia mamina le olona mandovala tiako zay film zay hoe Jesosy raha mba izao io olona niditra io tena ny siniko mafy ianao finiko mafy nizaly loatra zay tamin'ny fanomponanao tany aretako mangety sy mafahitra zao mba hifaly amin'izay ka ny zavatra miesikesika fanao ny zatolo zao mba mafinarinaitra io tsy azo atao daholo tsy azo atao ry tsy azo atao tsy fahorianao anao raha manana Jesosy ianao ianao misy aranzy tian'io fa raha mbola tsy mahafohifohy an'ity ianao filaninofo dia tena vavaka tena nga ohatrany tsy mampisy liberté ty ohatrany tsy civilisé fa ohatrany fa ny olona manana Jesosy sy terena hanaraka ny fahamarinana no zany ny hoe ho avy indray aho andray anareo dia izy misenanao eo vavahadiny lanitra amin'ny fotoana zay alasana ny fofinainao dia teny ianao hoe raisoanao ny fanahiko Jesosy tandidiko ty vehivavy anankiray rehefa nasiana tsiroma marobe izy dia nahita an' Jesosy izy fantatro tsara zay vehivavy sy teneniko efa mahita an' Jesosy ozy esory teno siroma aza manao an'izany esory raha tsy esorina eo izy esoriko teto ny esorina ny tsiroma sikisika izy lasa izy ianao le hoe andeha amboatra fitoerana mampandiny teno zany raha namboatra fitoerana ho any ve asa tsy ho any aho anjaranao mandinika nanetritrehitra fa ho avy izy andrayanao satria piray lova aminy ianao sady mpandova no mpiara lovan'i Kristy araka ny voalaza teo aloha ny fanamboarana io paradisa hidiranao tsy mora ahoana fomba namboarana anazy kapoka amin'ny karavasy mihodidina ny vatan'i Jesosy raha sotorona dia mitondra nofo nandritra ny alina manontolo ny fomba nahazahoanao namboarana zany lanitra zany ny tongo ny nofantsihana ny fomba nahazahoana izany ny teamaina sy ny lasa ary ny satrosilo ary ny afaritafafata zany ny fomba fanamboarana ny lanitra ho anao zany le andeha amboatra fitoerana ao anareo andeha ho faty izy amin'io fa tsy hoe zerizerena ny sezanao dia fafafana sao dia misy vovoka handeha ho faty
ny fanamboarana azy de lay teniny hoe raha eo mamelany elony izy zara famelan-keloka ho anao eo amin'ny azo fizalena ny fanamboarana azy fa tsy akatrany de zery hoe aizany hevitra rano na rakotsy raha efa ao misy seza sy trano marobe ao misy toerana maro ao misy sady-boninahitra ao anao ao de rehefa hiditry ny vavahadiny lanitra ianao ho satrohan Jesosy lay sady-boninahitra ny fiaina avianareo lay nitainy raiko mandofa fiainana manak'izay zavavoatra misy tsika izy am'izany mandray anao de mitsika koa ianao inoko iaona am'lay mpamonjinao lay malalanao indrindra i Tomasy amin'ny andinin'ny fahadimy dia atahoana ny fahitany lalana ty moa de ataon'ny olona hoe mpandinika ny théologie matérialiste ingay Tomasy ty rehefa nisangana tamin'ny maty Jesosy de hoe tsy mihina ratsy ny tanako misy mikasika am'le olatra am'izao raha miresaka lalana Jesosy de hoe aiza zany arabe zany autoroute vaisa autoroute karaty zany sainy tao sainy Tomasy tsy zany fa izy raha manana raha miara-maty amiko sy miara-mitsangana amiko zany no mahita ny lalana raha manana ny ray ao anaty sy ny ten'Andriamanitra ao anaty zany no mahita ny lalana zay manana ny fanan'Andriamanitra avelona zany no mahita ny lalana tsy arabe fa fiainana ao anaty ilay lalana de Kristy Jesosy izany ny manaraka de zao no hoe raha manana izany Andriamanitra amin'ny raha telo ao anaty zany ianao de porofony Jesosy tsara fa tsy zavatra telo zany Andriamanitra zany Filipo ty koa moa de ao anatin'ny bebe fanontaniana koa ao mba seho enay ny ray de ampy anay zay inona ny hevitra zany tsy ampy anay fahitananao Jesosy fa ampio hafa aloha mba metimety asazonareo tsy ampy anao zany fahitanao Jesosy tsy visy amin'ino rehefa mafy ny problème de ohatrany tsy ampy mivavaka ao mba manomikofokofoa ihany fa hitanao ihany izy ty fa manao ve tous les moyens tadiava olona azo mena vola indrindra Madagasikara moa de tena asisisika ambany latabatra ao le vola to tsy ampy Jesosy amin'ny fiainana to tsy ampy zany ndraindray nefa ahoana ny lazainy Jesosy ampy anao fahasoavako ampy anao fahasoavako fa ny heriko dia tanterahina ny fahalemena tsy ampy anay zany izy Filipo aseho enay ny ray de ampy anay zany de ahoana navaliny Jesosy zay ele zay very Filipo ny teto aminareo de mbola mitady foana ianareo zay nahita dia nahita ny ray zasy ny ray dia iray ihany ary ny fanahin'i Jehovah tompo no ato amiko zay miliko atoko fahefatra ilay Andriamanitra Trinité no ampianariny Jaona ampianarin' Jesosy antsika am'izao filazantsarany zao izao ka dia aza mitady hafa raha miteny Jesosy ianao de miteny ray zay raha miteny Jesosy ianao miteny fanahy masina zay de ny fiangonana raha vavy sasany de hoe fanahy masina ihany no tena izy ka rehefa tsy miteny sy fantatry eo nareo de very amin'ny elo ianareo nanay ty ny tena izy zaho no toy Jesosy tsy azo ovany io rehefa manana an Jesosy ianao de manana fiainana mandrakizay ianao zay minoany asa ataoko no ataony koa ary hanao asa lehibe noho izany asa izy possible ave zany havita asa lehibe noho Jesosy isika possible sa tsy possible possible sara saingy zao tsy ianao no mahavita azy andeha maky ny jaona toko fadimy ambin'ny folo andiny fadimy sika ao na voalaza ny jaona toko fadimy ambin'ny folo andiny fadimy raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona miverina amin'ny teolojia ny jaona ihany sika hoe nino mahafantatra ary manana fiainana ary manana n'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina ao anaty zay ihany fampianarany jaona trany am-boalohany ka hatramin'ny farany tazomo zay nino mahafantatra manana fiainana mandrakizay ny ray sy zanaka ary fanahy masina ao anatiny nahoana no havita asa lehibe ianao satria ny ray sy ny zanaka ary fanahy masina ao anatinao no manao ny asa ka de mbola izy ihany inge io hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy manay ina nahavitanao asa lehibe io raha maha olombelona anao fa lay Jesosy ao anatinao no ny asa ka dia sy anao nefa no mahavita asa lehibe fa lay Kristy Jesosy ao anatinao
no avytana io ny teboka farany mandehana ary zarao zany fiainany zany zarao zany Jesosy filazantsara velony zany zarao zany paradisa zay fa homanina ho an'ny mpanota rehetra zany rehefa vitanao zany dia ho avy ilay tianao indrindra itsenanao eo vavadiny lanitra via lay nitainy raiky mantovy fiainana mandrakizay ametraka sady boninahitra eo andohanao izy ifalianao sy ravoravoanao rehefa avy niatrika ady masarotra sy mafana teto ianao io fafan'Andriamanitra tanteraka ny ranomaso rehetra amin'ny tavanao ko omeny fifaliana mandrakizay voninahitra ao an'Andriamanitra ray zanaka ry fanamaso rehefa azatra amin'ny taloha indrindra ko mandrakizay vavaksika tanao anany tsy saotranao Jesosy velony ianao ary manome finoana amin'ny alalan'ny fanainao mba fantatra ny sitraponao ao anatinay ary manome anay fiainana noho ny fahafatesana sy ny fisangananao manamarina ny mpanota koa zay miorina amin'ny famelan-kely kafeno ary manome sady-boninahitra mandrakizay ho anay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy isaorana izany famindram-po lehibe zany amen raisy fo ny fitahena ho amina rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fahaizana sy mimbona amin'ny fanahy masina hatramizao ko mandrakizay amen